fanoerana eto Madagasikara tsy anaiky intsony ny fanosoasoena ny zon'ny vahoaka malagasy. Olona nahiditra hôpitaly Vonjomaika nandritra ny fety, vokatry ny fisotro toaka tafahoatra ny Antsasamanily. Toetry ny andro, misy rivo-doza roa vaovao miforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Tokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ny tsy diako ny tokantrano amin'ity ariva ity atao anatin'izao fampalalam-baovao izao arabaina ihany koa isika rehetra na tratra somatsara ity taona 2024 ity manasana ao mpanajana sy ampitiavana ary anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao fanoho izay taona vaovao izay Denisy Androany ny lanonana fifiarabana noho ny taona vaovao ho an'ny filoha Marc-Karaval Manana sy ny ankohonany. Voromaro ny mpikatroka ara-politika sy ny mpiray antoko ary ny olon-tsotra nanatrika izany. Araory ity fanadihadiana ity entin'ny Germain Menjanary eo amin'ny sariny Manohy Randriamalala. Fitaom-pivavahana no nanomboana ny fiarabana natratra ny taona vaovao 2024 ho an'ny filoha Marc-Karaval Manana mivady sy ny zanany. Teny faravohitra io maraina io nanomboka tamin'ny foloro. Fitaom-pivavahana izay nitondrana ambavaka ihany koa ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay latsaka ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana lalina amin'izao fotoana izao. Izay raha teo no niompana ny tenin'Andriamanitra izay notorian'ny mpitandrina nandritra izany. Mitsangana ianao miazava fa tonga ny fahazavanao ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa raha jerentsika tokoa marina loatra ny tenin'Andriamanitra hoy izy hoe ny aizy na manarina ny tany ny aizy pito manarina ny firenena fa aminao kosa ny mpisahan Jehova ary aminao misy ehony ny voninahiny andray andraikitra isika eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena izay potika soloa iainantsika ankehitriny manjaka ny firian-kevitra sadasada manjaka ihany koa ny fioara-pefy ny amin'ny fiainana kristianina raha tsy resaka isika ny amin'ny resaka fanambadiana dia tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iainana ankehitriny manjaka ry havana ny fahantrana eto amin'ny firenentsika masina loatra ny tenin'Andriamanitra koa dia mahereza ry havako tamin'ny finoana aza matahotra raiso ny andraikitrao. Taorian'ny fitaombavaka nanomboana ny fotoana io dia niroso tamin'ny fifandraisam-pitenenana ireo voatokana ho amin'izany ka nanokatra izany teto ny sekretera jeneraly ny Antoko-Timo mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay ny fanavotana ny firenena ary adidy miandry ny antoko izany indrindra fa amin'izao taona vaovao izao. Ombanao hatrana ny Andriamanitra President amin'ny anao ny hery mitanjaka fahasalamana indrindrindrindra ahafahanao miatrika ny adidy sy andraikitra izay andrasa ny vahoaka aminao. Vahoaka izay tena ao anatin'ny adi-tsaina lalina sy fahasahiranana tanteraka ary miandrandra ny fandraisanao andraikitra mba anavotana ny firenena. Tena ombenombieny fa tsy hitazapotsiny ianao ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana fandray andraikitra mba ampandrosoana ny vahoaka malagasy ka Andriamanitra ny anafiery anao ahafahanao manatanteraka an'izany adidy sy andraikitra zany mba hiverena ny Madagasikara amin'ny toerana izay nisy azy tomy tamin'ny taona ny tantananao tamin'ny Tirariantso ho an'ny vahoaka malagasy no natolotry ny filoha Marc-Karaval Manana ao anatin'izao taona vaovao izao. Ataoko ahoana no hijery ny loza anjon'ny fireneko hoy ny nambarany. Mila fahaizana ny mitondra firenena ary mahalala tsara ny zavatra tena ilain'ny vahoaka marina atao lahara-pahambehana. Mahay mijery azy ireo rehefa mijery anao ny masony dia tokony ho fantatra miaraka amin'izay koa ny zavatra tadiavina fa tsy izay mahafinaritra sy mamirapiratra izay marentirentry no ataonao. Fantana ny olona mitondra firenena fantana izay tena olona tompon'andraikitra voalohany hoe ny adidika eto amin'ity firenena ity dia ny miaro an'ireo vahoaka ireo na amin'ny loza izany na ny manjo azy na ny mianatra aminy
gaga isika raha ohatra ka mahita ny tena asarotam-piainana satria tsy mitsaritra amin'ny tontongana ny famividy dia miaraka ihany koa zany a amin'ilay tsy fisian'ny valeuran'ny ariary tsony amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka 12 000 izy taloha tamintsika teo, efa any amin'ny 20 000 izy amin'izao fotoana izao na mihoatra kory ary. Ahoana no ahafahan'ny olona mamena ny lesbika? Tokony hanitsy ny paikadiny ka tena mba mpanjaka tsara ny fahamarinana sy fahamasinana izany tsika. Izany ihany no ahafahana miady amin'izao fahantrana sy tsy fanarahan-dalàna izao. Ny taona vaovao fitsika koa mana fomba fijery vaovao. Koa samiara mandray andraikitra isika tsirairay aby arak'izay tandrify azy aby. Engany ty taona ty tena taona ahitantsika an'izany hoe fahasahitsika zany. Mba tena taona ahitantsika an'izany lalana ivoahana sy amoahana ny hafa anatin'ny fahasahiranana zany. Samy tenyandriamanitra. Momba antsika mandrakariva ny taorian'ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana dia niroso tamin'ny fanolorana ny fanomezana ho an'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ireto, ireo tonga nanome voninahitra ity lanonana ity. Ny tena ray aman-dreny dia mahatsapa ny fahorinjanaka ary mahay mankasitraka sy mankatelina amin'izay atao. Teny Firarian-Tsosy Fisaorana no natolotry neny Lalao Ravalomanana no ireo fanomezam-boninahitra avy amin'ireto zanaka sy ny piray antoko ireto. Tsy lany amanina amintsika menakavy ny misaotra sy mivera manome voninahitra an'Andriamanitra. Mahatsiaro indrindra sika fa fotsy sy antony fiainantsika zanak'olombelona izy. Ary dia naneho ny fitiavana mandrakariva izy ny tatana sy mivimbina tamin'ny lasa ary name tompon'andro vaovao indray nomeny taona vaovao tsika menakavy ary miaraba ampifaliana sy ampitiavana tsika rehetra tsy misy ankamavaka tratry ny taona vaovao. Mahatsiaro mihitsy izay menakavy enikaza endoninahitra tamin'ny fahatiravanareo maro be ohatran'izao. Sady bidy aminay tokoa izany ary dia narahanareo solomody akoho izay maharay aman-dreny anay ary mahazanaka anareo. Andriamanitra indray ambany fitiantsika. Milina sy angatana amin'Andriamanitra indrindra dia mba hoe enika ny fahasalamana sy menakavy azahoantsika miatrika ny adidy ho an'ny firenena amonjena ny vahoaka malagasy ary dia petraka patokisa ny pelatana ny fataterana an'izany fa tokony hery sy ny fahefana izy. Ny anjarantsika dia manavao ny fanoloran-tena koa satria vaovao ny taona avaozina ny tena mba azahoantsika mametraka an'Andriamanitra meloha amin'ny zavatra rehetra. Izy no ary lalana, izy ny vody lalana, izy no mandrotsika ny fahasoavana sy fitahiny. Ny anjarantsika dia matoky ampitiavana amin'ny fahataterana ny sitrapony ary dia enika ny fahasoavan'Andriamanitra ny tokantranontsika tsirairay mba ho tokantrano masina tokoa ahitantsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra dia ombantsika mandrakariva izy. Rehefa vita ny teto amin'ny lampiazo dia niara-ny ala etaeta ny rehetra. Efa niandry teto ihany koa ny mofomamy avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny vady sy ny zanany. Dia andidy an'ity gâteau ty aho izay momariky ny fampiravana ataontsika izao. Dia eto koa dia any fisaorana sy fakasitananareo amin'ireo bisabelavelaminareo anay mivady sy ny zanakay. Dia sambo tiandriamanitra sika rehetra dia ingany ka anjaka amin'ny fonanao tsiray avy koa zany ny fiadanana sy fifaliana zany ka dio anaty fahasairanana. Hitondra soa sy fanambinana ho an'ny vahoaka malagasy ane ity taona ity, hoy ny filoha Marc Ravalomanana mianakavy. Fa ijoro ho an'ny firenena ny antoko TIM sy ny RMTM ho amafisina ny fanoerana amin'ity taona ity ka tanjona amin'izany ny anavotana ny firenena izay miaina ao anatin'ny fahasararana lalina. Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Manora Andriamalala hatrany. Orinasa maro no mbola misedra fahasahiranana taorian'ny fisian'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara iny. Ny 500 isanjaton'ireo orinasa mivondrona ao amin'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar no mbola ao anatin'ny chômage technique amin'izao fotoana izao. Arak'izany dia ny taona 2024 iny no ny farany
fa ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fasahiranana kosa ahina iamafy raha tsy misy ny paikady matotra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy ny anatsimo iantsony ny tena sahirana sy tsy manakanokoanina sy ny rano sotrony fa manerana Madagasikara eto Antananarivo ery Itosy ery fantatra fa misy miperaka Itosy mba halay sary an-tsaina re olona zany hoe tsisy rano mandritra ny taona zany a mba halay sary an-tsaina zany hoe tsisy rano mandritra ny 2 andro fotsiny ary aiza ny tsy ahitantsika zany hoe kolokolo zany eto tena manao ny tsy fanao mihitsy ange Madagasikara gazagaky isika raha lazaina fa hoe faharoa gisitra ho fa mba ety nilazana fotsiny zany azagaky isika satria le arenantsika mihitsy no mialy eto dia makany tsisy takalony intsony fotoana tena anjakan'ireo mpandraraha vahiny amin'izao fotoana zao eto amin'ity firenena malalantsika ty satria isika ato trano isika sa malagasy any fa nentsika fotsiny eto be loatra ny fitaka sy ny fampanantenana pokaty ary ny tsy fahaiza mitantana ataon'izao fitondrana izao hoajanontsika amin'izao ve ity firenena ity miantso ny rehetra mba amondrona hery ny filoha Marc-Ravalomanana tonga ny fotoana hitsanganana anavotana ny firenena izay latsaka ankaterena ary vonina amin'izany aho ho hiatrany ny filoha Marc-Ravalomanana. Mila tena mangaraharitsika firenena tsara tatantsika mamonjy ireo vahoaka ireo amin'ny tena lara-pahamena tena ilaina rano sotroina sakafo hohanina fampianarana ny zanana tsy eketsika mihitsy ny fanaovana slogan milaza hoe tany tandalany Madagasikara kanefa izy ireo ihany no manitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ity firenena ity fa nilikilihana n'ireo madinika sy salambabe bahoaka zay tena fa tena tsy mankanikoanina intsony tsy anaiky nametrahana ny didy jadona eto Madagasikara isika fangalana amin'ny tsy ara-dalàna ny fananany hafa bodona ankeriny zao ny fanakatonana ny tsy ara-drariny sy miveloman'ny sasany fandrodanana ireo toeram-pivarotana sy zavatra mbafidiram-bola ho anazy lara-pahamena amintsika dia zay mahasongo vahoaka aloha fa tsy zay mahafinaritra azy ahoana natokavatsika amin'izany fanampitsika fanohantsika fanentantsika ny firaisan-kinantsika mpanohitra ihany no ahafahantsika manatanteraka izany satria tena efa anatin'ny tena tsy rarina intsony ny mahazo an'ireo namantsika ireo. Vavao ny akon'ny fety kosa indray no entsika maneho ny fiarana amin'ity ariva ity mikasika ny atotanisan'ireo olona izay tsy maintsy nahiditra hôpitaly nandritra ny fety no arahintsika atao anatin'ity fanadadiana izay nataony Nambintsoa Velositraka sy Mateo Prince ity. Saika vokatry ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola tafahoatra avokoa no antony nahatonga ny faharatrana sy ny aretina ary ny antony rehetra tsy maintsy nampidirana hôpitaly Vonjimaika ireo olona teny amin'ny HRA ny aliny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra 2024 sy ny voalohan'ny volana Janoary 2024 ary ny toy hatramin'ny androany zany raha ny fanazavana. Teo amin'ny antsoina hoe urgence chirurgicale izany hoe teo amin'ny lafiny faharatrana sy fahatapahana no nahitana tranga betsaka indrindra. Ny urgence chirurgicale zany no resahako voalohany 720 nisan'ny olona niditra teto tamin'ireo andro anankiroa ireo raika amin'ny 30 Desambra sy 1er Janvier 400 tamin'ny 31 Desambra iny dia 420 maly zany mandra-pahatonga ny tamin'ny valo maraina dia ny 370 tamin'ireo ny voatery tsy maintsy nitazonina hôpitaly zany fa ny 570 dia rehefa vita ny fitsaboana sy ny fitiliana izay natao vita ny fitsaboana dia afaka nalefanody izy. Ny betsaka indrindra dia ny accident responsabilité civile zay moa zany tena hita 720 zany hoe miady voatafika eny zany tany mitranga mpiara-monina zany. Tsy nisy ny fanapoizinana ara-tsakafo faobe toy ny fahita isan-taona fa mbola ireo olona mamy sy tsy mahatsiaro tena ihany no ny bahan-toerana atao amin'ny urgence médicale na ny fitsaboana tsotra. Tao amin'ny urgence médicale sy toxicologie clinique indray tamin'ny 31 Desambra anankisivy ny olona niditra dia ny 4 no voaterina nitazonina fa ny 5 zany afaka nandeha ary tamin'ireo 6 ireo dia nisy 4 intoxication aiguë alcoolique
coma éthylique moa zany filaza azy dia tsy nisy fahafatesana aloha ny 31 décembre fa omaly 1er janvier 7 ny olona niditra tao amin'ny réanimation médicale dia ny 12 zany afaka nalefanao dia rehefa vita ny fitsaboana rehetra fa ny folo tamin'ny 7 coma éthylique avokoa io zany ny tena nabetsaka azy ary nisy anankiray fahafatesana ray tamin'ireo coma éthylique ireo. Fa eo amin'izay ako ny fety izay hatrany dia nanao tatitra mikasika ny tranga nandritra ny aliny faraka amin'ny 30 ny volana desambra 2024 sy ny voalohan'ny taona 2024 androany ny teo anivy ny polisy pirenena ary oary ity fanadidina izay nataony Nambitsoa Velositraka sy Matteo Prince ity. Nilamina ny fety tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa. Na dia izany aza, misy hatrany ny vonan'ny tranga nandritra ny fety, indrindra rehefa fety ny faran'ny taona sy ny taom-baovao. Araka ny tatitra voaray teo anivon'ny polisy pirenena dia ny raharaham-piarahamonina ny tena tranga betsaka indrindra noho ny lozam-pifamoivoizana izay matetika hita isan-taona. Tranga samy hafa avokoa moa no seho raha ny fanazavana. Ny teo anivon'ny brigade criminelle na ny sampandraharaha misahana ny eloka be vava dia olona 3 no voatery no tanana natao garde à vue zany ny aliny 30 décembre ifo 2 janoary. Ny iray fikasana amon'olona tamin'ny 30 décembre tokony tamin'ny fitora sasany teny Madera namontana saika amono ny zanany lahy voaen'ny taona tamin'ny zava-maranitra. Ny anankiroa dia vokatra na plainte napetraky ny olona tao amin'ny brigade criminelle ny ray fivadia-pitokisana ary ny anankiray fikasana amon'olona. Ny 2 janoary hatramin'ny 2 janoary indray dia lehilahy anankiray ny tonga nilaza tao amin'ny polisy fa ny rahalahiny dia maty nitsondromin'olona antsy ny aliny 30 décembre teny Ambohimanarina. Ny 2 janoary moa zany dia voasambotra ny polisy avy eo amin'ny boriboritany fahenina ilaina vanin-doza ary efa natolotra aty amin'ny brigade criminelle. Tsy ilaozan'ny vakitrano sy ny halatra isan-karazany anefa teto an-drenivohitra. Fihetsika fahita matetika ataon'ireo mpanararaotra rehefa fotoanan'ny fety, indrindra moa nandritra ny aliny faraka amin'ny 30 ny volana desambra 2024 teo raha ny fampitam-baovao. Ny zavan-tranga teto Antananarivo renivohitra indray tamin'ny aliny 30 décembre iny zany ifo voalohan'ny volana janoary ny halatra miaro vakitrano misy 5. Ny halatra tsotra 3, ny halatra moto 3, ny fanendahana 4 ary ny fikasana angalatra 2. Amin'ireo zany 12 nisany. Nahitana faty olona 2, ny ray 530 taona tsy manatrano raikitra hita teny Mandrangobato lehilahy io. Dia nisy lehilahy anankiray maty an-drano hita teny amin'ny ranon'ny Kopa 570 taona io. Nampitomboina ho 720 ireo polisy niasa tamin'ny fety teo ary natao izay andrindrana ny lafin'ny fifamoivoizana, ny fandriampahalemana ary ny fisafonan-droamanalina teto an-drenivohitra raha ny fanazavana voaray. Ankoatr'izay, nampafantatra ihany koa ny teo anivon'ny mpamonjy voana teto Tsaralalàna ny amin'izay vonan'ny tranga nandritra ireo andro ny fety ireo. Ny aliny 30 décembre dia nisy firehetana anankitelo natrehana teto Antananarivo. Ny voalohany dia tery Sainte-Marie kely akaikina Taninandro, ny faharoa teny Ampasapito ary ny fahatelo izay efa manakaiky ny maraina dia teny Andoharanofotsy teo amin'ny Farlaka. Ny évacuation sanitaire moa zany nisy anankiroa no natao teto amin'ny mpamonjy voina. Nisy ihany koa ireo loza izay nitranga izay ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina teny nandray fepetra taminy. Izany hoe ny tikotsipiana tsy ireo ihany mety loza nitranga fa ireo nandraisan'ny mpamonjy voina andraikitra amin'ny vantana. Fa vao ny sampana mety mpamatatra ny mety ho toetry ny andro kosa indray dia eo ny hafanana be miopampana eo ihany koa ny rivo-doza mananontanina any Madagasikara. Ary ao ity fanadihadiana nataony Nambitsoa Velositraka sy Matteo Prince ity. Nampafantatra ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro
fa misy rivo-doza roa miforona ao amin'ny ranomasimbe indianina. Voalohany amin'izany ilay rivo-doza antsoina hoe Danilo 720 kilometatra ao avaratra Andrefanantalano misy azy ary 4 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Mbola tsy misy anarana kosa ilay rivo-doza faharoa fa efa tazana eo amin'ny 3 kilometatra atsinanany Antalaha ary 40 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Mifandraika amin'ny vatana ny fivoaran'izy ireo raha atao amin'ilay voambolana teknika dia manao effet fijoara ka ilay rivo-doza voalohany ilay Danilo zany no vinavinaina ivoatra maharitra amin'izy ireo. Amin'ny ankapobeny aloha ato anatin'ny 7 andro manaraka dia tsy ahina izy fiatraika amin'ny vatana amin'ny toetry ny androntsika eto Madagasikara izy fa na izany na tsy izany aza dia raha masakaiky ary jerena isan'andro zany ny fivoarana ka dia miainatsika miandalana ihany zany ny mety ho fivoarana ireto rivo-doza ireto. Isan'ny mbola manaitra hatramin'izao fotoan'izao ny hafanambe miompampana ka mahatratra amin'ny 40 degré Celsius ny any amin'ny faritra Atsimo ny Nosy ho an'ny Androany sy ny Rahampitso, indrindra ny ao Betioky, Benenitra, Beza ary ny faritra Androy raha ny fanazavana. Mbola mitoetra trany aloha ny hafanana miompampana na vague de chaleur any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny, zany hoe ny atany atsimo andrefana sy Androy ny tena miatra an'izay saika amin'ny Vangongo any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ilany andrefana nosy iny aloha ny rotsakorana atao anatin'ny 3 andro ho avy. Raha hoan'ny voatamy manokana tsindriana manokana ao anatin'izay analamanga dia andrahoana hatrany aloha ny takariva mety isy any ny herintsika kely isina tandrifondrahona indraindray fa amin'ny ankapobeny manila ihany zany izay orana izay. Eo anelanelany 5 hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana ho an'Antananarivo amin'ity farany herinandro ity, raha 30 hatramin'ny 5 degré Celsius ny any amin'ny faritra andrefana izay mafana dia mafana ihany koa. Araka ny fampafantarana trany dia mila mitandrina aloha ireo mpiandrika rehetra noho ny amafin'ny rivo-dranomasina manerana ny nosy. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray no entsika manohy ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity. Mitohy hatrany ny famoahana fipetra vaovao any la Frantsa manoloana ny fihetsika ataon'ireo mponina any an-toerana. Etsakilan'izay dia mana amin'ny mety hiparitahan'ny valanaretina coronavirus indray ny mpitondra any an-toerana. Ary ity fanadidina nataony namana mpanao gazety Namintso Verisitraka ity. Ny mpitondra teny gouvernemanta frantsay omaly fa iroso amin'ny 9:00 ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu izany any amin'ireo departemanta misy 5 any la Frantsa manomboka androany. Isan'ny diso fanantenana ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny zavakanto sy kolotsaina noho ny mbola tsy fahafahan'izy ireo isokatra indray ny 7 volana janoary izao, fotoana efa napetraky ny fitondrana frantsay fa hanokafana azy ireo. Hoentitra ny fanaraha-maso ary enjana ny sazy ho an'izay mini mandika izany, indrindra ho an'ny ao les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre, sy ny ao la Saône et Loire. Isan'ny antony nandraisan'ny fitondrana tany an-toerana fepetra entitra moa ny nanatanterahana tanora ny rave party izay fety namoehitra tany an-toerana ka tsy nanaja ny fepetra ary nahitana fivorovoriana tanora misy 504. Nalain'ny mpitandro ny filaminana avokoa ny 700 tamin'ireo tanora noho ny fanakorontanana mbola nitohy hatrany nefa nikorotana sy ny tabataba ka izao fanapahan-kevitra ho an'ny departemanta 12 izao no tsy maintsy natao raha ny loharanom-baovao. Lafomba voan'ny politika kosa indray dedeha iverenantsika ny akon'ny fiarabana ndatratry ny taona 2024 teny faravohitra teny Androany. Ny solotena ny solombavam-bahoaka sy ny olom-boafidy ka nandray fitenenana tamin'ity andro lehibe teny faravohitra Androany ity i maître Antitra Razafimanantsoa. Nisy araka izany ny antso nataony tamin'izany ka toy izao izay fanadihadiana izay teo amin'ny sary sy rindra tsariny Mano Randriamalala. Fa nitsakitsarina lalampanorenana tsy fahafehezan'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena
ny famitehana ny orinasa malagasy sy ny maro hafa. Izany rehetra izany no nanjaka tamin'ny taona 2024 iny. Tsy mahagaga raha toy izao ny fahantrana manjo ny firenena noho ireo antony ireo. Tsy hipetra-potsiny intsony ny antoko-panohitra amin'izany tranga mampahonena izany. Taona raiky amby 2024 ty zany tsy hoe 21/20 fa zavatra ho ataontsika dia efa fantatra rehefa ny annonce couleur sika efa niteny hoe tsy petraka fotsiny ohatran'izao ary président efa niteny hoe ianao ny filamatray zay alehanao alehanay. Tsy veritsika manana azy. Ny hafanapo anananay satria ianao no namindra zany aminay ary manateny izahay fa aza vela fotsiny eo amin'izao zay président sao dia lasa zay lasa ny aloha eny toy izy président hoe aleo hijanona indray aloha fa lasa dia tongotra ambiandakana président fa tsy mety intsony zao zavatra amin'izay zao. Vonona ny namana rehetra ny tany nanana tany ara maniry niditra aty amintsika aty ary efa mahita namana sasatsasany maromaro izy efa atombala daolontsika rehetrarehetra tonga namana tsy mavomavo fa hiara-mindry tsika rehetrarehetra fa tsy amelantsika io ianao ny fanantenana, ianao ny fanilo, ianao ny fahazavana zay tarihan'ny tompo. Misaotra tompoko. Fanandritra n'ity fiarabanana tratran'ny taona teny faravohitra teny amin'ny tranon'ny filoha Marc Ravalomanana ity trano moa dia ny fandambiasana ny fandraisam-pitenenana ny solitena ny mpanao politika tamin'izany ny pasteur Tsarame Edouard ary ity fanadihadiana ity teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Maro ny zava-bitan'ny RMDM sy ny antoko-tim tamin'ny taona 2024 iny. Ankoatra ny tolo-kevitra ason'ny firenena dia anisan'ny avaka indrindra ihany koa ny fanampiana ireo olona tratran'ny kere tany atsimon'i Madagasikara iny. Anisan'ireo délégation nanatitra izany tany an-toerana i pasteur Tsarame Edouard. Rehefa nahita sy nahatsapa ianao fa nona ny mpiray tanindrazana aminao, sahira ny mpiray tanindrazana aminao dia tsy natory tao an-trano fotsiny ianao fa mbola nanao ezaka lehibe ka nanao dingana zay tsy azo kosehana eto amin'ny tantarany firenentsika satria na dia rak'le toriteny nataon'ny pasteur teo fanarano erany kopy aza dia isy valim-pity lehibe any an-danitra. Andriamatofoloha hitanay tsapanay izahay rehetra zay iraka nandehanaka any atsimo dia nahita sy nahatsapa ary nahafantatra ny tena zava-misy marina iaina ny firenentsika sy ireo mpiray-tanindrazana amintsika any atsimo. Ontsany fo malahelo ny tena raha misy mpiray-tanindrazana aminao tratra ny zavatra takan'izay fa na izany aza teny tokana no navalin'izy ireo avy any atsimo hoe saotra président fa ianao no filoha voalohany namangy sy nitondra fanampiana ho an'ireo havatsika any atsimo amin'izay tena ilaina. Misy any fanampiana fa amin'izay tena tsy ilaina fa ianao nanampy amin'izay tena ilaina. Rainy malagasy rehetra ny filoha Marc Ravalomanana ary tsy nisy nahavitany vitany teto amin'ny firenena hatramin'izay. Tsy mbola afaka ao anatin'ny sain'ny malagasy ny soa vitany teto amin'ity firenena ity ka amin'izao fahantrana lalina manjon'ny firenena izao dia mbola andrandrain'ny malagasy ny tenany. Ny fangatahan'ny olona any atsimo Andriamatofoloha tokana ihany mitsangana ianao hamonjy ny firenena fa mangetaheta i Madagasikara ary mbola maniry dia maniry koa ny any atsimo ny hitohizany fanampiana tahaka andreny satria sahirany tena nona mangetaheta ry zareo any antsimo. Politika ny soloko tena eto Andriamatofoloha dia iresaka amin'ny anaran'ny politika. Raha mitsangana ianao Andriamatofoloha iara hitsangana aminao ny mpanao politika rehetra ary raha mandeha ianao dia iara andeha aminao koa ny mpanao politika rehetra ary raha hitondra ianao
dia manome toky anao izay fa hiara hitondra ny firenena miaraka aminao. Fa samy mitondra ny heviny moa ireo mpanao politika tamin'ity androany ity indrindra amin'ny fifehezana ny krizy ara-toekarena sy ny krizy ara-tsosialy izay mety hitranga amin'ny taona 2024 ity arao indray ary ity fanazavana sy fanadidina etiny Ravirazafa Mahenina teo amin'ny sariny Matteo Prince ity. Vao maika mialalina ny lavaka mampisaraka ny manitra sy ny mpanan-karena eto amintsika ary itomby izany amin'ny taona ho avy tsy menatra ny mampiseho harena ireo mpitondra fanjakana ny vahoaka entiny anefa mitrongo vahoamana ny akamarony. Ny zavatra misy dia sahirana ny vahoaka, sahirana ny mpitondra, mahantra ny vahoaka ary nefa ny mpitondra miaina mijalabona ao anaty arena. Zany ny zava-misy zany elanelana misy eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izany. Ary zany mitondrana fanamariana sy firaritsoa ho an'ny vahoaka malagasy mba haharitra satria mila miezaka isika, mila miasa isika ary mila mitaky isika. Fa zoatsika zany, zoatsika no mitaky fiainana tsaratsara kokoa. Tsy any mpitondra akory ny arena, tsy any vahoaka rery ihany koa, nefa isika rehetra manana adidy eo anatrehan'izany mba anana fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy. Miantso ny rehetra ho melo hatrany solombavam-bahoaka manoloana ny fianaky ny Covid-19. Saika efa miparitaka any amin'ireo firenendehibe iletrangana aretina amin'ny endriny vaovao. Miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny fiarovan-tena ny tsirairay no ahafana mifeny aretina na tsia. Tokony mbola tazomina izay fitandremana, ndresaka elanelana, ndresaka arovava, ireo le geste barrière rehetra, ohatrany somary adin'ny fanjakana na mpitondra nareo vahoaka entina, zany le fitandremana. Tokony apetraka zany satria tsy fantatra mihitsy ny zavatra mbola hitranga, na andian'ny faharoa na andian'ny fahatelo. Ary nisy fotoana ny teny ny ministry ny fahasalamana nanao hoe tsy ekena ny fidiran'izany eto. Tsy mihakina mihitsy zany zavatra zany satria ohatrany somary hitsika le teny hoe tsy ekena amin'ny ahoana moa rehefa tsy misy mifepetra raisinao dia ahoana no anekena na tsy anekena n'lisy fa dia ny tokony adidin'ny mpitondra fanjakana itsika tsirairay avy dia manetana ny vahoaka sy ny manodidina antsika manao hoe tokony mbola tazomina izay le fiarovan-teny zay mba tsy hanaparitaka azy satria tsy hita maso zany aretina zany. Ary manatena indrindra mantsy fa rehefa mandeha any amin'ny sisitsisiny any na any ampovoan-tanàna any fa eny amorony arabe zany zavatra hita dia ohatrany mbola manao arovava sy mitandry ireny ny olo fa rehefa any anaty tanàna any ny mampalahelo raha sanatriny vava tonga ny andian'ny faharoa na ny onja fahandrony ahita aloha zay hiara ringana ety tsika mianakafika dia mbola manetana ny vahoaka malagasy ampitombo avoro eny avofolo eny zany fitandremana efa natao toy izany. Fanjara fanomezana ho an'ireo sahirana ara-pivelomana ny RMTM any Mahajanga any entina indrindra moa anomanana azy ireo sy mba nahafahany niatrika ny fety no tanjona tamin'izany raraka izao fanadidina nataony namana mpanao gazetiny MBS any Mahajanga samy mamonjy izao. Fizarana fanomezana ho an'ny sahirana mpivelomana sy ny mahantra no namarana ny RMTM faritra Boy ny farany taona 2024 izay natao raika amin'ny 30 Desambra lasa teo. Ny zavatra ataonareo amin'ny madinika irery indrindra no ataonareo amin'ny kokoa. Io no lohahevitra nentina nanolorana an'izany teto Mahajanga ka rava sy faly ireo mahantra fadiranovana nandray an'izany fanomezana izany. Sotra betsaka tompoka amin'izao fandraisana anjara aminay izao olona sahirana tsy akanavaka na madinika na bavata fa isorana ao ambony koa ianarana ny menty be izy ty aminay madinika fa nefa mbola ho bebe noho izay koa ne mba omenareo anay amin'ny herintaona arengana tsika jiaby mba ho ela vela mba ho tratry ny aina taona vaovao 2021 ny ratsy rehetra dia lasa ny 2020 ary mangataka amindranary atsika mba hitsena taona vaovao koa amin'ny rapitso izay no angatanay jiaby eto ka faly izay mandrombo amin'izao fotoana izao. Zay maskiny isaka sanandro zay isaka lakamisy zay mangataka fa misotra betsaka nareo fa tena nanampy anay nareo tompoko misotra rehefa zay mahanty andro fety zao anotsy tratra tombovao maray rapitso koa nareo satahiny Andriamanitra tsika rehetra. Maro ny tsy manako hoany eto Mahajanga amin'izao fotoana izao izay efa tafakatra hatrany amin'ny arivo mahery ireo mpangataka ETC0 eto Mahajanga ary dia mitady ny ankoanina mba afahana mihinana ao anatin'ny ray andro na tapatsiny fotsiny azy. Manao antso amin'ny fanjakana izy ireo mpaitsirefony zareo akaiky itsindaniny dia nisy ny trano fonenana izay napetraka ny commune ho azy ireo nefa dia tsy tapopoka izany trano izany any ka matory ETC0 ireo mahantra ampivelomana sy mpangataka ireo amin'izao fotoana izao. Aiza marina ny trano izay nomeny commune azy ireo amin'izao fotoana izao.
dia fanadihadinina avy any Mahajanga iny ary tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoana aoriana izao fampalalam-baovao izao no arahintsika mivantana sy amin'ny antsipriana zany ny zavantranga teny faravohitra teny androany samy io samy tsara ry tompoko lahy sy tompoko vavy.